Antrany araba ary topolasitopoko vavy ajaina manasanao anaraka ny fampalalambavao hatramin'ny farany ny fatongavandreo délégation avy any États-Unis no isan'ny manamarika ny andro androany eo ihany koa ny sehatry ny lozam-pifamoivoizana nazahoana akony avy any amin'ny mpitandro ny filaminana sabotsy ny andro ny sehatra sosialy tsy adino ihany koa no mitondra izany amintsika araka ny efa nambara teo manasanao anaraka izany hatramin'ny farany vao mangiran-dratsy no nikadona teny amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena ny lehiben'ny vondrona nitarika ny délégation Madagasikara dia ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina izany rehefa avy niatrika ilay fivorian'ny filoham-pirenena afrikanina tany États-Unis nisy ny resadresaka nataony tamin'ny mpampalala vaovao nandritra izany fotoam-patongavana izany. Foto-kevitra telo lehibe no nivoatra tany États-Unis raha ny famotinan'ny filoham-pirenena andiany teo am-patongavana teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ny maraina teo. Nisy foto-kevitra lehibe anankitelo izay nijerena tany dia ny hoe ahoana ny azahoana mampiasa vola aty Afrika izay tokony hampitso amin'izao fotoana izao satria zany dia raha nijery ny zavatra niseho tao anatiny izay taona vitsivitsy lasa izay dia mitombo be ny tany fampandrosoana le taux de croissance ny ankamaroan'ny tany. Faharoa izay nijerena tao dia mikasika ny fandriam-pahalemana satria zava-dehibe loatra ny azahoana mampisy fandriam-pahalemana aty amin'ny faritry Afrika hita amin'izao fotoana izao fa betsaka ireo tsy fandriam-pahalemana izay misy any amin'ny tany maro samihafa ireo ka dia nijerena izay vahaolana tokony atao amin'izany. Ny fahatelo moa zany dia hoe ahoana ny fitatanana eo amin'ny hoavy izay fitatanana natao ho an'ny tanora satria i Afrika dia anisan'ny manana mponina tanora indrindra eran'izao tontolo izao aza moa dia hita aty Madagasikara ihany koa zany zavatra zany ka dia ny ao anatin'izany akevitra rehetrarehetra zany ny zava-dehibe izay mahakasika antsika moa zany sy mifanontanina mipetraka amin'ny rehetra dia hoe ahoana ny agoa ny agoa moa zany raha ny tena marina dia tapitra amin'ny arotaona izy tsika tafaverina izao vo tapitra amin'ny arotaona izy ary nampametraka fanontaniana hoe inona ny atao izy io moa dia misy fepetra procédure izay atao satria ny congrès américaine mandeha izy io fa raha ny finiavany filoha Obama dia ny anohy zany anio agoa io mandritry ny taona mbola maromaro. Nisy ihany koa moa ny fandraisan-dahatra teo amintsika mpitondra avy aty Afrika zany sy ireo mpikambana amin'ny congrès américaine zany mba nandresy lahatra n'izy ireo ny hoe ny agoa misy manana fahavononana dia miandra an'izay zany tsika tsy vitany hoe hitarina izy fa ho atsaraina ny ambandainy zany agoa zany. Mikasika izay resaka agoa izay dia notsindrin'ny filoham-pirenena fa mila miomana amin'ny fiverenana anatin'ny agoa i Madagasikara. Tao aorian'ny fanambarana nataon'ny Amerikana ny fa 20 ny volana Jona dia efa nisy ny fivoriana nataon'ireo mpisehatra samihafa teto an-toerana. Amin'ny herinandro ambony dia mbola ampivory ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny ny filoha Rajaonarimampianina mba andrindrana ny fiverenan'ny agoa eto amintsika izany. Nasiany teny ihany koa ireo tetikasa anatin'ny MCC sy ny fomba azahoana manohy izany. Efa mandeha ny antota taratasy samihafa mikasika izany ary ny volana Desambra no fehim-potoana ametrahana azy. Mikasika ny Power Africa kosa indray sy ny sehatry ny angovo eto amintsika dia nilaza ny filoha Rajaonarimampianina fa androany hariva ihany dia isy ny fivoriana iarahany amin'ny ministry ny angovo. Tsika nge fa azakazany mbola tsy tao tsika tao anatin'ny transition iny tsy nikely firenena hafa itsika tsy nikely firenena amerikana tsika tsy tao anatiny tsika zany tsika reny tsy tao anatiny fa betsaka firenena tsy tao anatiny izy ka dia efa miady zany firenena rehetra hoe mba mametraka ny atota taratasy zay dia hiditra ao anatin'ny zavatra iny dia ho jerena fa ny tiako ho tenenina nefa dia zao efa manana programma ihany tsika io misy ny angovo moa zany azo resana zavatra zany efa manana programme tsika zay azo lazaina hoe efa mipetrapetraka androany dia efa tany efa nampianatso azo mitsy vorontsika rarivo mahakasika ny zavatra zay fa dia apetraka tsika izy ho jerentsika hoe inona ny efa vonona misy ny efa vonona ary ny fampiasam-bola
azo lazaina hoe tsy miampina na investisseur privé efa bitsaka ny vonona nampy anatin'izany miampy antony azo lazaina hoe fotodrafitrasa raha ny firenena samihafa tony vao maika manatsara azy da dia everika fa dia roso am'izay tsika manana azo lazaina hoe zay mety manana rehetra ara-vojanahary ambany na ny rano na nyrivotra na masoandro da dia everina fa tsy tsika no ho farany amin'ny zavatra io fa ino afa hitariky isika amin'ny zavatra io fa mila miazakazaka any atsika. Notsaiviny filoha Erajonary mampianina trano fa ilaina ny fandriampahalemana mba hatongavana amin'ny fampandrosoana. Ilaina ny fandriampahalemana amin'ny fifandraisany Amerikanina sy ny tany Afrikanina. Fa tena ilaina koa ny fandriampahalemana eo ny fampandrosoana firenena anankiray. Ka zay zany no tokony amailatsika raha ny tanaky ny rehetra mba hitandro tahaka ny anak'Andriamaso mihitsy ny fandriampahalemana. Misy le hoe tenenina tolo hoe tentative na déstabilisation sotran'izany hitondraizany moa zany zao am'izao fotoana zao. Mandroso ho ny filoham-pirenena ny fifandraisana amin'ny États-Unis ary marika izany ny fametrahany tsy ho ela ny lehiben'ny masivo Amerikanina eto amintsika.